Zazavavy mbola mpianatra ity noreniny zaza izay nisy nanary tao ankabone tao an-talata antsinanana distrikany Ambohimaso ny herinandro lasa teo iny moa no niseho ity tranga ity ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakera amintsika tao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsiviko zay dia ny mahakasika raharaha famonoan'olona no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Zazalahy kely sahabo ny 10 taona hita faty ary tsy misy loha intsony tamin'ity herinandro ity tany Ivohomena fokotany Benatotoby distrikany Betroka. Raha ny hita dia fantatra fa nisy nanapaka ny lohany ity tovolahy kely ity ary mbola eo am-pikarohana an'izay navandoza moa ny mpitandro ny filaminana sy ny fokon'olona ny antoerana any amin'izao ankehitriny izao mampanontena ihany sy ny amin'ny ilay hoe inona marina no ao ambadika an'ity fanapahandoha olona tsy misy fiafarany ity any amin'iny faritry ny atsimon'ny nosy iny. Voasambotra ny polisy pirenena indray teny tetezan-dramalina isotry ny sabotsy lasa teo ity lehibe ny mpangaro-paosy izay 23 taona ity. Zazalahy kely miisa 5 izay tsy ampy taona no ampiasainy hanatanteraka ny asa ratsiny izay ao anatin'izay resaka harom-paosy izay hatrany. Vehivavy lehibe 20 taona indray nisy namono tao Ambatomikatsaka komina Anjomanakona distrikany Manandrina Amorony Mania iny. Hita faty moa ity vehivavy lehibe ity tamin'ity herinandro ity. Natsipy tanaty hantsana misy rano izy ary nototofana ravikininina izay mbola maintso. Misy ratra ny lohany. Heverina ho nokapohana tamin'ny hazo na vato ihany koa raha nahita izay ratra teny amin'ny lohany izay. Nizaha ny razana ny zandary sy ny dokotera ary nilaza ihany koa ny havany fa ny zoma no efa tsy hita popoka ity ramatoa lehibe ity. Ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny zandarmaria amin'izao ankehitriny izao any an-toeranany. Nahitana vehivavy iray izay 20 taona indray efa tsy nisaina intsony tao anaty lakan-drano manamorona ny rokady arivo eny Ambohimahitsy Ambohimangakely iny ny sabotsy maraina lasa teo iny. Raha ny fizahan'ireo manam-pahefana dia nisy namono sy nanampatra herisetra ara-pananahana ity vehivavy lehibe ity. Potika ny tarehiny, tapaka ny taolan-tanany, nisy tsiranoka ny ady kilotiny izay nivadika ny patalohany. Tsy salamasaina izy io efa mativady mananjanaka efatra kosa ity ramatoa ity. Niala tao an-tranony izy nizoma ary nizotra hoeny amin'ny sarimasina. Izay ny voalaza fa nahitana azy farany ary mamo izy tamin'ny fotoana io raha ny nambarany zanany tamin'ireo manam-pahefana izay tonga teny an-toerana hatrany. Mbola ao anatin'ny fanadihadiana ny mahakasika ity raha ity moa ny tompona andraikitra eny an-toerana eny amin'izao ankehitriny izao. Mpangalatra akoho amam-borona indray tratehaky ny vahoaka tao amin'ny komina Ampasimadiniga distrikany Toamasina faharoa iny tamin'iny herinandro iny hatrany. Midika izany fa tena mirongatra ny halatra akoho amam-borona amin'izao fotoana mialohan'ny fahatongavany fety ny faran'ny taona izao any Toamasina any amin'izao ankehitriny izao. Ary na dia eo aza izay firongatry ny asa raty izay dia hita fa tena manao aintso zavatra ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka ny an-toerana any mba hamongotra hatramin'ny fakany ireo tambazotra ny mpangalatra akoho amam-borona izay any an-toerana any. Tatehaky ny polisy pirenena komisaria central Toamasina indray ity lehilahy iray izay mandrebrebolina sy misy loko mivarotra vato hosoka ao bazarbe ity tamin'iny herinandro iny hatrany. Izay olona voasolokiny ity rangahy ity dia mba antsoina iny amin'ny polisy mba hametraka fitoriana hoy ny polisy pirenena tany an-toerana hatrany. Midika izay fa efa maro ny olona izay voasolokiny ity lehilahy ity izay misy loky amin'ny lalany izay resaka vato sarobidy izay. Olona 5 mianaka indray no nidorana velona tao an-trano ny teny Antanambao komina Ambohitrabiby ny faraparany volana septambra lasa teo iny. Andro alina no nidoran'olona ny fonenan'izy ireo. May avokoa izy 5 mianaka ireo. Ny ankizy iray tezainy ity fianakaviana ity no namoiny ainy. Ny ray ny zazany tezainy io no efa nandraho na matetika fa hanao sorona azy ireo. Tsy tapopoka moa izy taoriany na may ny tranon'izy 5 mianaka ireto tamin'io fotoana io ary mbola ao anatin'ny fanaovana fikarohana an'izay ny polisy pirenena sy ny tompon'andraikitra eny an-toerana eny amin'izao ankehitriny izao. Mpamakitrano nahazo ny anjarany avy amin'ny fokon'olona indray amin'izao efa ankatoka ny fety sy fiandrasana ny taona vaovao izao teny Ampasika Atsimo fokotany Anosimasina komina Bemasoandritos tamin'ny andro 2:20 maraina izy sy ireo namany roa lahy no nikisikisoka tranon'olona. Tonga ara-potoana ny fokon'olona sy ny zandary raikitra ny fanjevona
ka izay no nahazony galona amin'izao ratitra lehibe zay nahazo azy zao efa nahazo fitsaboana izy ary nentiny Zandarmaria natao famitorana ireo namany roa kosa tafaporitsaka tao anatin'ity resaka vakitrano ity hatrany midika izany fa mahamainy tanàna amin'izao fotoana izao ka mailmailo hatrany eo amin'ny resaka izay vakitrano sy halatra madinidinika izay andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ity vehivavy izay namoniny ny zanany ity vehivavy izay mbola mpianatra ity no renin'ilay zazanisy nanary tao an-Abonneo tao an-talata antsinanana distrikany Ambohimaso ny herinandro lasa teo iny taorian'ny fikarohany nataon'ny polisy pirenena teo amin'ny komisaria Ambohimaso dia tratra ihany izy ny farany niakinelika vitany izy ary efa natolotry ny fampanoavana izy taorian'izay tsy ahomba ilay tranga tamin'ny 17 Novambra 2024 zazakely voateraka nisy nanary tao an-Abonneo tao anatin'ny maloto ny nanariana ilay zaza izay mbola mena vava ary tsy manantsiny ity raha ny fanatihadiana nataon'ny polisy pirenena sy ny tompona andraikitra ny fahasalamana dia efa ela ny nanariany azy io tao anatin'izay Abonneo izay olona mipetraka amina trano iray izay mampiasa io Abonneo io sendra andeha hivoaka no nahita ny razana ary niantso se fokotany sy ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana tany efa nalevina moa ny razana taorian'izay fa ilaina vandoza kosa dia izay niakatra fampanoavana izay ary nahazo sazy izay sahaza azy moa izy taorian'izay fiakarany fampanoavana izay ry vehivavy manao fanabeazanaizana rehefa mbola tsy vonina hiteraka sy hitaiza izay satria mampalahelo ny tsangandravatra tahaka an'izao ateraka ao ilay zaza rehefa aveo dia vonoina ho faty tahaka an'izao tena toetsaina efa biby izay toetsaina izay ka tsy mendrika toetsain'olombelona intsony ary mendrika ahazo sazy izay farakin'izay mafy izay rehetra minia manao an'izany rehetra izany rehefa tsy hanao fanabeazanaizana ihany ry vehivavy dia mora be ny vidin'ireny fimailo reny eny amin'ireny mpivarotra ireny R200 dia efa mahazo ka tsy hitako ny tsy ampiasana azy ireny raha toa ka mbola tsy vonina amin'izay resaka fiterahana izay fa tsy hoe falifaly ao anatin'ny fahafinaretana amin'ny fanaovana firaisana aranofety sy roa rehefa aveo ny zaza atiraka ka tsy vita ny hamelona azy dia izao vonoina ho faty izao aleo mitandrina ihany ry zareo rehefa manao zavatra fa tsy manaonao fahatany tahaka an'izao nataony ity reny mpianakaviana izay sady mbola mpianatra nefa dia efa mananjanaka ity ka novonono faty izay zanan'izay tsy mendrika ny toetsain'olombelona no manao tahaka an'izany satria efa lasa mivadika biby ny olombelona amin'izao ankehitriny izao izatsony izany ny hatokisana raha toaka ianao ilay reny niteraka an'ilay zaza indray no ahavita hamono ny zanakao tahaka an'izany izay no masaka azonarozy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy makasitraka dia mirary soa